Platsaka ny sitrapo maro ny tonga eto Madagasikara isan-taona natanteraka asa sosialy sy asa ho an'ny firaisan-kina isy ny andro ho an'ny platsaka ny sitrapo frantsay amin'ny sabotsy avy izao eny amin'ny Alliance Française Andavamamba no isin'ny fampahafantarana samihafa ny mombamomba azy ireny. Mahatratrarivo isan-taona nisandreo platsaka sitrapo frantsay tonga eto Madagasikara anatanteraka asa fanampiana sy asa sosialy araka nambarany fikambanana France volontaire nandritra ny fionantam-panao gazety io maraina io tetsy Antsakaviro. Ikarakara andro ray atokana hampahafantarana ny asa sy andraikitr'ireo platsaka sitrapo. Ny France volontaire ny sabotsy voalohan'ny volana oktobra ho avy izao etsy amin'ny Alliance Française etsy Andavamamba. Stand maromaro misy eo telopolo eo association zany izay miara-miasa mandray platsaka sitrapo dia ao anatin'ilay thématique ny journée amin'ity taon'ity moa zany dia ny jeunesse, volontariat et cohésion sociale, zay zany le thème amin'ity taon'ity. Dia amin'ny raiky folo sasany moa zany misy ny cocktail officiel dia amin'ny roa misy ny table ronde zany manodidina le thème resahantsika teo jeunesse, volontariat et cohésion sociale. Dia amin'ny efatra misy ny fanomezana remise des prix moa zany bourse au projet io le tetikasa ny resahantsika teo zany dia association izay nanome zany tetikasa dia vatsina orinasa arabola zany ny fananaterahana an'le tetikasa. Volontariat, jeunesse et cohésion sociale io ny lohahevitra entina mandritra ity andro natokana ho an'ireo platsaka sitrapo frantsay andehan'ny fahaenina ity. Nilaza trany ny France volontaire fa amboly adihevitra mikasika ny firotsahana sy ny fivezivezendreo tanora ao anatin'ny fiara-miasa ho amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra eo amin'ny sehatry ny firotsahana ny sitrapo.